Universitény Toliara raikitra ny greven'ireo mpianatra noho ireo olana sy ny fitakiana isan-karazany izay efa nataon'izy ireo moa ireto karazana fitakiana sy olana izay mianjady amin'izy ireo ireto. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampy andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba ho noho namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny greven'ny mpianatry ny Toliara no tena iomparantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Lalam-pirenena fahefatriny misy fiara iray izay tradoza teny firazanana. Misy fiara iray tradoza teny firazanana amin'ny lalam-pirenena fahefatra tamin'iny andron'ny omaly maraina iny. Tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ny loza na noho ny torimaso tsy ampy na noho ny fandehanana mafy diso tafahoatra. Tsy nisy ny anana fohy fa naratra kosa no nisy tao anatin'ny ity loza ny famoivozana ity. Ry mpamily mitandrema ihany rehefa mandeha fa ny aina tsy ananampiry ary lahatokana moa io aina io ka aleo mitandrina foana fa tsy maimaika isetrasetra itseroa nefa dia mety hitera-doza ho anao sy ho an'ny hafa ihany koa. Tambabe ny mpiasan'ny jirama indray mitaky ny fampiatona ny sata vaovao. Tsy afa-po tamin'ny dinika ny fanaovana tamin'ny filoham-pirenena ireo solontenan'ny mpiasan'ny jirama. Tsy manaiky hatramin'ny farany ilay sata vaovao izy ireo ka takina ny fampiatona io sata vaovaon'ny jirama io. Ireo no nambaran'izy ireo tamin'iny andron'ny omaly iny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Mpitondra bajaj tratra nandeha mafy sy tsy nanaja ny lalan'ny famoivozana tao an-tampon-tanànan'ny Miarinarivo tamin'iny andron'ny afaka omaly iny no giazana ny fiarany ary nomena fampianarana izy ny alohany nandefasana azy nody. Manentana hatrany ireo mpamily isika mba hanaja lalàna mba hierovana amin'ny loza tampoka izay mety hitranga. Etsy ankilan'izay naneho ny fialan-tsiny sy ny fifonana ihany koa ny ray aman-dren'ny pastera Christian Eric Rakotiniera tamin'ny komantera sy ny sarin'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay navoaka ny tao amin'ny Facebook mahakasika ny raharaha fanabozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza sy mahakasika an'ilay resabe mandeha etsiroa amin'ilay hoe Papa Sauce. Ny fona tanteraka moa izy nandritra an'izay rakitsara izay nataony na tamin'ny ministeran'ny tanora na tamin'ny vahoaka malagasy ary indrindra fa tamin'ny filoham-pirenena no tena niantefany izay fifonany izay. Anketa Haute Toliara trano miisa 4 no maikilany afo tamin'iny andron'ny omaly iny tao amin'izay anketa Haute izay. Tsy misy entana havitra na iray aza. Hatreto tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny afo ary efa niezaka tonga teny an-toerana moa ireo mpamonjy voina ireo ka mangataka fanampiana amin'ireo malalatanana izy ireo noho izao vona izay nahazo azy ireo izao ary mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'ny antony nahatonga ny afo moa ny mpitandro ny finaminana sy ny manam-pahefana any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Andao am'izay ho resahana ny mahakasika ny raharaha Universitény Toliara izay ao anatin'ny migrevy tanteraka amin'izao fotoana izao. Efa matetika hita moa ity trangana grevina université ity ary ny antony mahatonga an'izay mpianatra migrevy izay moa matetika dia ny zavatra efa mitovy hatramin'izay foana dia iny no miverimberina. Na io fitakiana vatsim-pianarana na io fitakiana mahakasika ny fitaovana sy ny maro hafa ka izay foana no miverimberina efa hatramin'ny ela ka mandraka tiany androany ary tsy mety ahitana vahaolana maharitra moa izany mba hialana amin'izay greven'ny mpianatra isa mihetsika izay. Raikitra ny greven'ireo mpianatra anoho ireo olana sy ny fitakiana maro isan-karazany ireto. Manome 2 ora hamahana ny olana tsy fahazahoana vatsim-pianarana ireo mpianatra eo anivon'ny universitény Maninday. Miisa 400 ireo mpianatra mbola tsy nahazo ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana hatramin'izao fotoana izao raha ny fitarainana hatrany. Mitaky ny hanamboarana ny R+1 izay doborano sy tsy misy jiro ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao. Baranahana loatra ka mangataka ny fametrahana ny Francis universitaire ihany koa izy ireo. Nampita hafatra amin'ny OMC ireo mpianatra manoloana ny fisamborana ny mpianatra ka angatahan'izy ireo ny hanamafisana io Francis universitaire io. Tsy ampy ihany koa ny efitrano fianarana
Ny mpianatra nefa mitombo hany ka mandalo fahasahiranana rehefa amin'ny fotoanany fanadinana. Raha tsy voavaly ao anatin'ny 2 ireo fangatahana ireo dia hidina an-dalambe ireo mpianatra ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Mazava araka izany izay antony nahatonga an'ireo mpianatra ny oniversiteny Manday Toliara no nanao fihetsiketsehana aminazay grevy zay noho ny fangatahana an'ireo maharary azy ireo ary ity fangatahana ity moa raha tsy hevintsika dia efa nisy ihany mety 2 volana lasa teo angambany izay ary mbola izany foana no miverimberina mandraky teny androany. Ovinina mba ho tena voavaha tanteraka io olan'ny mpianatry ny oniversite io. Tena sahirana tokoa ny mpianatra amin'ny oniversite noho ny fahatarana izay vatsim-pianarana izay satria maro amin'ireo mpianatra amin'ny oniversite dia mpianatra tena manana ray aman-dreny sahirana ka io vatsim-pianarana io ihany no hany mba hanampin'izy ireo ny bazary sy ny vola madinidinika ilain'izy ireo amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro zay. Ka izay indrindra no mahatonga an'ireo mpianatra rehefa misy ny fahatarana vatsim-pianaran'izy ireo zay dia iny fa mitroatra ka lasa migrevy manao fangatahana amin'izay fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo zay mba hanamaivana ny fahasahiranan'izy ireo amin'izay resaka bazary sy ny kojakoja madinidinika izay. Ka andrasantsika eto ara izay 27 izay nomeny ireo mpianatra ny tompon'andraikitra voakasika an'ity resaka olan'izy ireo ity fa tena mijaly sy sahirana izy ireo noho ny fitsokan'izay olana izay lazain'izy ireo teo aloha izay ny amin'ny fianaran'izy ireo indrindra ny eo amin'ny trano finanan'izy ireo izay hita fa tena mihatery hatrany ny mpianatra mitombo nefa ny trano fianarana dia tokony hitombo manaraka an'izay fitombon'ny mpianatra izay ihany koa. Ireo trano fianarana efa teo aloha dia tokony mba misy ihany ny fikojakojana na ihany koa ny entretien izay atao amin'ireo trano ireo mba hialana amin'ny fahasimbana sy mba tsy hisiny an'izay fidiran-drano ao anatin'ny trano finanan'ireo mpianatra ireo zay fa tena mampalahelo ireo mpianatra ireo izay midodidody miala ray aman-dreny avy any ambanivohitra any ndeha handranto fianarana satria hitady izay mahasoa no antondian'izy ireo eny amin'ny oniversite eny ka tokony mba hojerena manokana ihany ireo mpianatra ireo satria izy ireo no hoavin'ny firenena. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fo ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.